mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika rehefa malalatra hatry ity alakamisy fa iraika amby roapolo ny volana martsa ity ny voalahatra ho mofinaina ho antsika dia ny taratasy voalohany no soratan'i Paoly ho an'ny Koritianina voalohany toko fahafolo, Koritianina voalohany toko fahafolo, raisina amin'ny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby roapolo. Aminaran'i Jesosy. Ho amin'izany ry malala mandosira ny fanompoan-tsampy. Miteny toy ny amin'ny olona manan-tsaina. Heveronareo izay lazaiko. Ny kapoaka ny fisaorana izay sorantsika, tsy firaisana amin'ny rano Kristy va izany? Ny mofo izay vakiantsika, tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria raha ihany ny mofo dia tena iraina isika na dia maro aza. Fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo firaisany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombona amin'ny alitara va? Inona areo lazaiko? Mety ho zavatra va ny enaterina amin'ny sampy? Na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia! Fa e zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoakin'ny tompo sy ny kapoakin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mahasaro-piaro ny tompo va isika? Mahery noho izy fa isika ray mafinao manomasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ny maharatsy ny fanompoan-tsampy no asehon'i Paoly amin'ity taratasy izay eto am-pelatanantsika amin'ny toko fahafolo ity. Saingy melony ny anazavan'i Paoly ny maharatsy ny fanompoan-tsampy dia manazava aloha Paoly momba ny mahazava-dehibe ny fanasan'ny tompo sy ny hevitry ny fanasan'ny tompo na ny hevitry ny Eukaristia. Manazava Paoly manao hoe satria raha ihany ny mofo dia tena iraina isika rehetra na dia maro aza. Satria raha ihany ny mofo dia vatana iray ihany isika na dia maro aza. Zany hoe ny fanasan'ny tompo dia midika zavatra anankiroa raha ity eto am-pelatanantsika ity ny resahana. Voalohany dia izao, ilay fanasan'ny tompo na ny mofo izay raisitsika dia mampiombona antsika amin'i Jesosy. Mazava ny tenin'ny apôstôly Paoly, ny kapoaky ny fisaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Kristy tompo. Zany hoe ny fanasan'ny tompo dia maneho ny firaisantsika amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny kapoaka. Ny mofo kosa dia maneho ny firaisantsika samy isika ho vatana iray ihany. Iny rajevena zany dia izao, lay fandraisana ny fanasan'ny tompo dia hoarina amin'ny hazo fijaliana. Hoarina amin'ny hazo fijaliana zany ny fanasan'ny tompo, ny Eukaristia zany dia izao hoarina amin'ny hazo fijaliana, na ny hazo fijaliana dia maneho ny Eukaristia. Ny kapoaka dia ilay mijidina na vertikala. Ilay kapoaka dia maneho ny fifandraisantsika amin'ny Kristy, iny lay mitsangana. Zay ilay tenenin'i Paoly manao hoe ny kapoaky ny fisaorana izay sorantsika tsy firaisana amin'ny rano Kristy va izany. Zay lay mitsangana. Ny Eukaristia zany dia maneho ny firaisantsika amin'ny Kristy. Dia hoy indray izy manao hoe ny mofo izay vakiantsika dia firaisana satria raha ihany ny mofo dia tena iraina isika rehetra na dia mahazo azy. Satria mandray amin'izany mofo firaisany avokoa isika. Zany hoe io indray lay mitsivalana. Mitsivalana le mofo zany dia maneho ilay mitsivalana. Zany hoe maneho ny firaisantsika samy isika ho vatana iray ihany. Eo amina Eukaristia io zany dia maneho
ny azo fijalian'i Kristy zay fampihavanana atsika amin'Andriamanitra, nefa koa maneho ny fampihavanana atsika samysika. Ny kapoaka zay maneho ny rany Kristy mampihavana atsika amin'Andriamanitra, ary ny mofo zay maneho ny fifandraisantsika sy ny firaisantsika samy itsika ao amin'ny tompo ka mahatsiarovantsika ho vatana ray ihany. No zany de sarobidy zany ny fanasan'ny tompo, satria hita ao amin'ny fanasan'ny tompo ny mahairay atsika amin'Andriamanitra ao amin'ny rany Kristy sy ny mahairay atsika na dia maro aza. Io antonio no nahatonga ny protestanta maro indrindra moa ny taonjato fa 1920 talohan'izany asa mofany tena marimarina kokoa 2000 taona zay, dia kapoaka iray ihany no nandraisana ny nampiasaina milazany hoe ny kapoaky ny firaisana izay ny kapoaky ny fisaoana zay isaorantsika nilaza lay kapoaka izy, dia kapoaka iray ihany no rehefa mandray fanasan'ny tompony ny kristiana, mbola maro ny toerana tantsika an'izany en Europa, dia lay kapoaka anankiray iny no alefa mitety ny olona manatona ny latabatra masina na manatona ny eukaristia de fafana iny zany, fafana tsara iny kapoaka iny de miodina, samy misotro kely de miodina. Dia mbola betsaka ny fiangonana rehefa mandray fanasan'ny tompo de mofo lehibe anankiray de samy mandrimbana amin'iny mofo iny, maneho lay hoe mofo anankiray ihany sy kapoaka iray ihany, kapoaka iray mampiombona atsika amin'ny Kristy, mofo iray mampiombona atsika samytsika. Nety mandrakarivo zay nandritry ny taona maro, fa rehefa noho ny toe-pahasalamana aloha, noho ny toe-jahatra maro samihafa moa zay mitranga de zao nanjary tsy afaka naniombona tamin'ny kapoaka anankiray intsony ny kristianina. Misy amonomotsika mbola manoho zany, fa misy ny any hoe manjary lasa vato misakana ny olona tsy handray fanasan'ny tompondray lay kapoaka anankiray, satria misy manao hoe akazange tsy de salama sao de mamindra amin'ny hafa de tsy mandray, na hoe za koa tsy te handray tsy fahasalamana ka de tsy handray dia lasa vato misakana lay kapoaka anankiray. Teto Madagasikara moa de efa ela zany hoe tany ambolohany reo misionera zay mitondra ny mofo sy ny kapoaka eto amintsika na mitondra vavahana kristiana eto amintsika, dia ny LMS sy ny MPF de samy nampiasa kapoaka anankiray tamin'ny fanasan'ny tompo. Ny Frenjy moa izy tsy nampiasa kapoaka sy mofony azy, tsy nampiasa famantarana itamaso izy, fa ny LMS sy ny MPF dia samy nampiasa kapoaka anankiray sy mofo anankiray tany am-piandohana. Fa ny zavatra nitranga teto Madagasikara no nahatonga ny protestanta malagasy nampiasany hoe nisy kapoaka kely be dehibe tamin'ny faraisana fanasan'ny tompo, ary nisy mofo kely be dehibe tamin'ny faraisana fanasan'ny tompo. Tsy de olana ara-pahasalamana loatra akory ny teto Madagasikara, fa tena olana ataontsika hoe ara-piarahamonina mihitsy, satria tamin'ny taonjato 1920 zany vao tonga teto ny misionera aty amin'ny taona 270 moa vao tena niverina, 220 marimarina kokoa vao tena niverina tamin'ny laoniny ny fandraisana fanasan'ny tompo ka nahazony malagasy tena ny fanerasana takizay endrika etantsika izay kehitriny, satria nandritra ny fanenjera de mbola somary gasigasy le fandraisana fanasan'ny tompo, tsy mitovy amin'ny hoe etantsika azy io, fa tsy hoe gasy ratsy akory fa gasy tsara. Dia rehefa naverina ny misionera vao nahitany hoe betsaka ireo olona zay tsy nety nandray fanasan'ny tompo iombona kapoaka amin'ny manodidina azy, satria mbola nisy karazan'olona, tsy karazana moa zany fa nisy atanatohatra be ny lafim-piarahamonina malagasy tamin'ny fotoan'andro, mbola nisy ny hoe andrina sy tsy andrina sy ny tahaka zany any amin'ny taonjato 1920, dia mba tsy hatonga ny olona de zao lasa nampiasa lay kapoaka kely iny ny misionera ho an'ny malagasy, de nampiasa ny mofo mpandraisana arak'izany ho an'ny kristiana. Fa tsy de io fomba io tsy de nahazatra loatra io hoe samy hafa, fa samy nanana ny kapoakany, samy nanana ny samy nisy mofony zarainy, io tsy de fomba loatra ataontsika hoe nahazatra ny misionera io, fa namboary no azosika ny ainana fotsiny io, satria zay ny tandrifetsika, zay ny fieritreretany ho tandrifetsika.
fa na izany aza mety samy manana ny kapokatsika isika de samy manana ny mofo zaraina rehefa avy eo rehefa avy mamaky ny mofo sy manarana kapoka ny mpitandrina na ny pastoly dia nahoana de zao ny heviny tsy tokony hovariana am'lay ataontsika hoe endrika isehoany milaza fisarasarana sika fa tsy tokony adoroan'ny mparefirasan'ny tompo de zao na de misaratsara kary mofo sy ny kapoka tokony ampelantanany de zao iray ihany izy maneho ny firaisana amy Kristy ny kapoka ary maneho ny fifandraisan'ny olona samy olona ho vatana iray ny mofo. Zany dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra zany ary tokony ho sarobidy eo anatrehan'ny mpinitsy ny fandraisana ny fanasana amin'ny tompo. Paoly moa de lafatra ny taratasy Koritiana ihany manao hoe tandremina no tsara fa tsy mandiny tena ianareo rehefa manatona ny latabatra masina, tsy tena mamantatra ny tenanareo nareo rehefa manatona latabatra masina, tsy tena mieritreritra ny latabatra masina ho masina tahaka an'izay tiany tompo iainanareo ny latabatra masina hainareo hany ka betsaka ny maty sy ny marary eo aminareo. Paoly de manazavana hoe ny fahabetsahan'ny maty sy ny marary tao amin'ny Koritiana de zao nohony tsy nohony latabatra masina loatra zay latabatra ny fitahiana latabatra mampiombona ny olona amin'Andriamanitra fa nohony tsy fandiniha tenan'ny Koritiana manatona ny latabatra masina. Paoly zany hoe tsy mitona azy hoe aza manatona latabatra masina na manosira latabatra masina satria fifaliana sy fanantenana io fa izao mitona azy kosa andiny teny amantatra ina moa no amantatra ny teny mamantatra ny tena de matsiaro hoe io latabatra masina io de fampihavanana ny olona amy Kristy no asehony ka dia manjary mahatonga fiovampo, mahatonga fibebahana, mahatonga etaeta iombona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan'ny Kristy eo am-pandraisan'ny mofo sy ny kapoka ny fanatonana ny latabatra masina na ny Eukaristy. Rehefa mazava tsara amitsika ary fa zava-dehibe kay ny amy Paoly ny hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo ny kapoka ny fisaoana zay zao antsika dia maneho ny firaisantsika amy Jesosy, fandraisantsika ny famelan-keloka, fiombonanaina amy Jesosy, velona Jesosy de velona Kristy ny velona ato anatiko Paoly fa izao maneho koa ny fiombonantsika samitsika. Teo Paoly manao hoe zay ny lesona faharoa sy eo amy Korinto tandremo anefa fa mety torava izay fifandraisanao amy Kristy zay mety orava zay fifandraisanao amy Kristy zay rehefa manompo sampy ianao. Ny fanompo-tsampy zany de zao Paoly mandrava ny fifandraisan'ny olona ny fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra. Izy manao hoe tsy mahazo misotro amin'ny kapoky ny tompo sy ny kapoky ny demony ianareo. Mazava be zany driavako. Paoly tsy niresaka loatra ny mofo eto fa maneho ny kapoka izy. Maneho ny kapoka izy hoe tsy mahazo misotro amin'ny kapoka. Zany hoe aiko ny demony manana kapoka zany ny dikany. Ina ny dika le kapoka ny demony? Ny kapoka ny demony dia kapoka mandrava ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Ary zay le sampy. Ny sampy dia kapoka ny demony. Ny fanompo-tsampy dia kapoka ny demony ka manjary mandrava ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Lay fifandraisana mamy, lay fifandraisana masina, lay fifandraisan'ny olona amin'ny tompo, amin'ny mampandrefana san'ny tompo azy. Raha van'lay fanompo-tsampy. Ary zay mahatonga ny Paoly mampitandrina ny Koritiana satria moa tany Korinto de tanàna lehibe zay be de be tempolo-tsampy, be de be sampy de nampitandrina ny Paoly manao hoe tandremo tsara. Jesosy moa nanao an'io manao hoe tsy mety ny manompo tompo roa dia no azavain'ny Paoly am'ty Koritiana ity manao hoe tsy mety ny manompo tompo satria zao mandrava ny fifandraisanao amin'ny Jesosy ny fifandraisana amin'ny sampy na ny fanompo-tsampy. Ravan'izay lay fiainana omeny Jesosy, ravan'lay fanompo-tsampy. Fa naterak'izay tsy nazavain'ny Paoly eto. Fa naterak'izay zany de zao mazava ho azy rehefa rava lay azo fijaliana ravan'lay fanompo-tsampy zany lay mijidina amin'iny azo fijaliany lay vertikal dia rava lay horizontal na lay marindrano. Mazava ho azy zany fa rehefa rava ny fanompo-tsampy ny fifandraisanao amin'ny Jesosy de ravan'ny fanompo-tsampy koa ny fihavanana sy ny mahatokana ny olona mahairay an'ny olona
ao amin'i Kristy. Mazava ho azy ho an'ny olona ho an'ny olona zay manao fizika de mazava ho azy fa ny vertikala no azo aloha zay vao mahazo ny horizontale. Tsy ny horizontale akory no azo aloha fa ny vertikala no azo aloha, zany hoe ny mijidina no azonao aloha. Mahay an'izany daholo ny manao fizika, ny manao maritrano, ny teknisiana rehetra dia mora kokoa ny maka ny ny vertikala, mitady iny fotsiny ny sisiny tahaka izany, mora kokoa ny mahazo ny vertikala na ny mijidina, ary dia alaina rehefa aveo ny manapaka azy na ny horizontale nalay marindrano. Dia eto Paoly miteny manao hoe raha voarava zany lay kapoky ny fisaorana, raha vaniny fanompo-tsampy lay kapoky ny fisaorana, lay fifandraisana amin'ny Kristy de zao ravako mazava ho azy tsy misy lay marindrano, zany hoe tsy misy itsony lay fifandraisana amin'ny olombelona atonga azy vatany ray. De tsy niresaka tsony Paoly eto, mazava ho azy tonga de nijanona fotsiny Paoly manao hoe tsy mahazo misotro amin'ny kapoky ny tompo sy ny kapoky ny demoni ianareo, tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demoni ianareo. Zay fotsiny didina zany rava lay fifandraisan'ny olombelona samy olombelona. De fantatsika fa ny mpanompo sampy dia tsy mahay mampiavana, ny mpanompo sampy tsy mahay miavana aman'olona, mahay miavana izy fa amin'ny olona mpanompo sampy oatra azy ihany lasa, satria ny fanompo-tsampy fantatsika tsara ny fototra iorena ny fanompo-tsampy fa tsy fanahy fa vatana. Ny fototra iorena ny fanompo-tsampy tsy fifandraisana fa fisarahana. Mety mifandray izy samy mpanompo sampy, mety miresaka izy mpanompo sampy, fa dia fifandraisana ataontsika hoe endrika ivelany, fifandraisana tsy maharitra, fifandraisana miainga amin'ny takalo, ary fifandraisana mety miafara amin'ny ady. Zay ny fifandraisana mpanompo sampy. Tsy ny rany Kristy zay mampiavana na ny olona amin'Andriamanitra ny fototry ny fanompo-tsampy, fa lay kapoky ny demoni Paoly eto zay mampisaraka. Mazava ho azy ny dikany teny hoe demoni, na ny dikany teny hoe daimonion, na ny dikany teny hoe diabolos, na ny dikany teny hoe satana, de zao mpampisaraka, lay mpampiady, lay mpandrava, lay mahatonga ny olona atsiary hoe mpifanandrina. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fiarahamoniny ny satana dia ny entiny voalohany indrindra de ny fisaraham-bazana. Zay ny mahatsiaro hoe lasa mahatsiaro mpifanandrina ny olona, na olona mifankatia zao fotsiny de lasa mpifaninana, lasa mpifanandrina amin'ny toerana rehetra zay anjakan'ny kapokan'ny demoni na ny fanompo-tsampy, dia mahatsiaro tonga dia mifanandrina ho azy ny olona. Ny vola rehefa ataon'ny olona fitaovana, ny vola fitaovana tahaka ny nanomezan'Andriamanitra azy hoe ny vola de fitaovana fa tsy tompona, fa amin'ny fotoana zay ametrahan'ny olona ny vola fitaovana, fa tsy apetraky ny olona ho mamoana ho tompona izy, fa apetraky ny olona ho vola ho fitaovana, de zao tsy miady izy, mahay mampiasa an'io izy, ary io vola io no manompo azy, io vola io no manompo azy, ary rehefa ny vola no manompo azy de hainy vola ataon'Andriamanitra tokony tahaka ny fitaovana rehetra io de mitombo. Fa rehefa ny vola no topoin'ny olona, ny vola no ataon'ny olona Andriamanitra satria kapoky ny demoni, de manjary miady, manjary mifamono, manjary misaraka, manjary mifampialina. De zay mandrakary ny vola moa ndraisitsika ohatra, satria andavanandro ny olona io, fa tsy iny ihany be de be ny mety ho sampy koa na ny politika, mety ho sampy na ny ataontsika hoe ny foto-kevitra anankiray, ny sampy tsy voatery lay makery amin'ny doany ihany, na makery amin'ny tsy fantako eny amin'ny zavatra maro samihafa zay mety eny amin'ny fahasana na tahaka izany, tsy zay ihany ny atao hoe sampy, fa be de be ny sampy. Mazava ny Marita Soatra Masina ny sampy, izay rehetra ametrahanao ny fonao ka ataonao lasa lohan'Andriamanitra, izay rehetra anatakalonao an'Andriamanitra, anakalozanao ny finoanao an'Andriamanitra, izay itoeran'ny fonao, izay itoeran'ny eritreritro, zay ataonao lehibe no Andriamanitra, de mety ho sampy avokoa. Noho zany dia tsy voatery ho kely malaza zay tany amin'ny taonjato faha 900 na rabeaza zay efa nidorana na tahaka izany na ny manjakatsoroa sy ny tahaka izany zay sampy efa nidorana, fa misy mandrakariva ny karazana sampy zay tsy mbola tapitra, satria ny sain'olombelona de mety mamorona sampy koa arak'izay hita ny amin'ny fiainana isan'andro.
dia manazava etopoly tandremary tandremo tsara fa mandrava ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ka mahatonga anao tsy manam-piadanana, mahatonga anao tsy manana fiainana, mahatonga anao tsy manana ilay tena fifaliana tena izy. Natao hoe fifaliana tena izy na dia lay fifaliana ao am' Jesosy, lay fifaliana zay maharitra, lay fifaliana tsy mifamatotra amin'ny zava-mitranga, tsy miankina amin'ny zava-mitranga, fa fifaliana na inona mitranga de zao faly mandrakariva araky ny tononkirana rado ao amy 8:20 ninona hitranga Jesosy de mbola faly lalandava Jesosy, de mbola ho mira lalandava Jesosy, de mbola hira lalandava Jesosy. Zay le fifaliana tena izy hoe faly eo amy tompo mandrakariva satria le fifaliana avy any anaty. No zany dia eto zany Paoly de te ametraka atsika anaja hanao zava-dehibe ny latabatra masina, ny Andriamanitra nanao fanekena tamitsika tamin'ny alalan'i Jesosy zanany, zay no asehon'ilay latabatra masina ka manjary ao anatinao Andriamanitra, manjary eo akaikinao Andriamanitra noho ny amin'ny rany Kristy miombona amin'Andriamanitra ianao. De zao nanao fanekena mitsika koa Andriamanitra fa na dia maro azysika de ataon'Andriamanitra iray aina ao anatin'ny fiangonana, nataon'Andriamanitra toy ny manakavana ianao anatin'ny fiangonana raha zay mahatonga ny tompo tsy makasitraka ny ady am-piangonany, satria raha misy tokony modely alay tahaka amin'ny firaharahiana, raha misy tokony ho manome modely ho an'izao tontolo zao ny amin'ny fifankatiavana sy ny fiambonana de ny fiangonana, satria ambony lavitra no zay mety ho fifanarahan'olombelona ny fifankatiavana nasain'i Jesosy hiaina ny fiangonana, satria ny rany Kristy zay latsaka tao amin'ny hazo fijaliana zay asehon'ny Eukaristy amin'ny mofo amin'ny Eukaristy no mahatsiarovantsika hoe iray aina isika. Zany le afaka malala manana havana akaiky ianao am-piangonana, raha misy toerana tokony ahitanao fifaliana de ao anatin'ny fiangonana, tsy tokony ho hita ao anatin'ny fiangonana ny adila, tsy tokony ho hita ao anatin'ny fiangonana ny korotana, ny fifampitsarana, ny fosafosa, tsy tokony ho hita ao anatin'ny fiangonana zany. Mazava ho azy olombelona ihany ny fiangonana, eketsika zany, fa tsy olombelona zarazarain'ny toe-tsaina izao tontolo zao. Mety ho samy hafa izy, ahoana montsy ho samy hafa eo am-piangonana, ahoana montsy ho samy hafa na fomba fisaina, na fomba fijery, na tontolo nanabeazana, fa izao vatana iray ihany. Tanana sy ny tongotra ake tsy hitovy, sofina sy ny maso ke samy hafa, ny orona sy ny kibo ke samy hafa, fa ny orona tsy hiteny mihitsy amy tongotra hoe tsy ilaina ianao Paoly, na ny tanana hiteny am'loha hoe tsy ilaina ianao, fa isika rehetra de mamaritra tena iray sy vatana iray ihany. No zany dia sarobidy ny firaisan'ny fiangonana, sarobidy ny atsapanao hoe za ato am-piangonana de mananamana, manakavana, ary de tokony samy ezaka an'izay ny mpino ao am-piangonana. Rehefa miangona tokony mahatsiaro hoe reto olona miara-miangona amiko reto zao havako reto, tiako reto, na dia samy hafa amiko azy izy de tiako reto, de tokony ho tiako reto olona reto. Ary zay tokony hifampitezany ny mpino re afaka malala. Marina fandrandray ny kristianina mety mifanongotsongo kely eo anatin'ny fiangonana eo fa mijanona eo ihany. Mety mahatsiaro ry masitsika fiteny, ry somary manao ohatr' zao, fa zao mijanona eo ihany satria efa toy ny ray tampo. Mahay mifamela, mahay mifandefitra, satria ny rany Kristy angeny nampihavanana ny kristianina ho tonga vatana iray ihany. Tsy ny ran'olombelona, tsy ny vola tamin-karena ho Petery, fa ny ranson'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. No zany vitanao ve ho Paoly mazava tsara, mahery no Jesosy va isika, mahasary piaro an' Jesosy ny fiombonantsika, mahasary piaro an' Jesosy mahatonga ny atsiarovantsika hoe vatana iray ihany. No zany mahery no Andriamanitra va ianao ka sahanohitra ny planin'Andriamanitra. Afaka malala mila endry zany isika pino eo am-panatonana latabatra masina de mahatsiaro hoe misaotra Jesosy fa iray ihany zahay, misaotra fa menao namana, misaotra fa tianao ahy de menao fiangonana, ary eo am-panatonana mofo sy ny kapoaka de atsiaro hoe za Jesosy miray aina aminao. De tokony ho lanana rikoriko ny fanompontsampy, tokony olona handositra ny fanompontsampy, satria ny fanompontsampy Paoly de kapoaka ny demony. Ivavaka sika tompo ao misaoranao zay noho ny amin'ny sotra masina zay mampianatra na iorina ao aminao.
handositra ny fanompontsampy satria mandrava ny fifandraisanay aminao zany ary mandrava koa ny fifandraisanay amin'ny namanay, mampiparitaka ny fiombonanay, mampiparitaka, mampisaritaka sy mampisaviritaka ny finoanay sy ny fanoloran-tenanay ary ny fifandraisan'ny mpino azy. Mivavaka izay tompo amin'izao fotoana ny karemy zao, tao mba tsiaro fa efa novidinao tamin'ny ranao ka tonga piombona amin'ny latabatra ao masina, tonga piombona aminao Jesosy, ny ranao masina Jesosy nalatsaka ao mba hanadio anay ho afaka mipetipentina rehetra ka mahatonga anay ray aina aminao. Mamelàhanay tompo raha toa ka misaratsaraka koa zahay. Mpanomponao manatona ny latabatra iray ihany, miombonao aminao Jesosy, dia ampianary mba hifankatia, ampianary mba hifandefitra, mba ampianary mba hifamela, hifampitaiza, hifanitsy, satria fisotro ray ihany miarahanay misotro, kapoky ny fisoronay ray ihany miarahanay mandray, ary mofo ray ihany miarahanay mizary. Denao Jesosy zahay fiainana sy fifaliana. De terizo Jesosy ny fonay am'izao akatoky ny pasika izao ho madio mandrakariva. Itoerany fanahinao masina, manjaka amin'ny tokantranonay. Terizo ny fiangonanao zay misy anay, ampahirezo ny tanindrazanay, mba hatsiaro fa na dia maro azay vahoaka malagasy. De efa nalatsaka ao teto ny ranao tamin'ny alalan'ny fitohina ny filazantsara tompo, de efa teto ianao 900 taona itorina ny filazantsara, de misaotra tompo noho ny amin'ireo martiora zay nalatsaka ny rano teto, misaotra koa noho ny amin'ny fanasana masina zay iombonanay any anivon'ny fitandremana sy ny fiangonana tsirairay, de ampahirezo zay tompo mba hatsiaro fa firenena iray ihany ary iray aina, satria nomenao tanindrazana iombona, de anjaka eto Jesosy ny filazantsara izay tianao hiaina ny vahoaka malagasy manontolo, de mampahirezana hitoetra mandrakariva ao aminao Jesosy.